ity. Tompolasy sy tombovavy tsy indriny fandriny olona tafa fa ny fitisaragna jinitsanta no tonga asina ampanjariana. Izany indray ary no entinay iarabananao manaraka ity fandarana eto amin'ny televizion ity, dia ny fandarana tena gasy izany. Miara-manolotra amiko ny fandarana eto Jotedia, ny tena tomotolo-janahary fitahiana araka ny alalanareo azy fa ny miarabanao Jotedia. Miarabanao na fitahiana tolo-janahary akafaliana toraka izany koa miarabanantsika rehetra any tokantrano any manjoy ny fandarana mampiatrano ny tena gasy amin'izao takariva ny alahady fa 17 ny volana aogositra taona 2022 izao. Araka ny fanambara teo dia fandarana mamola vola ny mamalagasy mamerina asina miverina andoharano izay no resaresantsika eto mandritra ny ora iray latsakeo isy ny loahevitra horesaresana izara roa amin'ny ankapobeny ny fandarana namana fitahiana tolo-janahary. Ny voalohany izay nolazainy Jotedia moa izy zara roa dia ny ao amin'ny tapany voalohany tsika iresadresaka ny zavaniseho nandritry ny herinandro izay hoe zavatra niseho teto amin'ny firenena sy ny tany zany izay entintsika amelabelarana amakafakana izany amina resaka hoe fomba malagasy, inona no mahatonga anazy, ahoana no fomba ialana raha ohatra ka misy ny loza miseho eto amin'ny tany sy ny firenena. Isika ihany koa manana vahiny namana Jotedia izay vahiny mandala ny fomba malagasy ary ao anatin'ny tena hoe fandalinana izy ao anatin'ny tena hoe fahaizana an'izany fomba malagasy izany. Izy no amelaberatra antsika eto hoe inona zany no tokony ataontsika, inona ny zavatra mila fadiana, inona ireo paika sy tetika hoentina miatrika ny tontolo andro mba ialana amin'ny loza izay miseho. Tsy zoviana amintsika ny vahiny amin'ity takariva ity mpandala fomba malagasy pikabary ihany koa dia tsy izay zany fa Andrianarisoa tolo-janahary miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana. Ie, faly miarabanareo mirahalahy dia miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano any ny arabatolotra eo anareo dia ataony tahaka ny masoandro miposaka avy ny atsinanana ka maniniky ny avy nefa tsy manadiny ny iva. Faly sy ravo izay telo mirahalahy mitsidika ny tokantranontsika mianakavy indrindraindrindra fampizarana ny soa, fampizarana ny tsara atonga ny fahasoavana sy fanambinana tsy manam-pataperana. Araka izay dia iresaka lohevitra anankiroa mazava tsara isika fa aty am-piandohana dia asaina sady ianao naraka ny lohevitra izay tena mivolavolanao anatin'ny fizarana faharoa ny fandarana dia ny mahakasika indrindra ny voninkazo eo amin'ny tontolon'ny malagasy zany hoe ny voninkazo famboly an-trano sy tsy famboly an-trano ny voninkazo famboly an-tokotany sy ny tsy famboly an-tokotany. Izay moa zany no entina ho resaresana ao amin'ny fizarana faharoa ny fandarana fa anisan'ny vaovao mitarika ny sainy maro ary ao anatiny atao hoe mbola dopahoriana ny malagasy amin'izao fotoana izao raha ny zava-nitranga ny zoma lasa teo tetsy Mahamasina dia izay no ndeha ho resantsika inona marina moa no zava-niseho teo. Raha ny zavatra niseho araka ny vaovao izay efa hitantsika any amin'ny haino vaky-jery isan-karazany dia nisy ireo havana malagasy izay nanatrika ny lalaon'ny nosy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy dia nisy ireo havantsika izay nindosy ny fahafatesana. Misa 520 izy ireo araka ny taremarika izay navoaka ofisialy. Eo ihany koa ireo mitondra ratra izay misy ireo ratra tena hoe mila fandidina maika misa 220 izy ireo ary eo ireo maratra vokatra izany misa 900. Izay no vaovao ho resadresantsika teo amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana fa andeha ho jerentsika aloha iny ireo sary namaritra izay zavatra nitranga izay dia ao aorianan'izay tsika miresaka ny momba n'ilay tranga niseho.
Boitaka le olona misy olona boitaka de voaka fa mihetsika. Izahay eto amin'ny ekipa ny M24 sy ny atao amin'ny tena gasy dia anisan'ny mirary fionona feno ho an'ny havany ireo namonay tamin'ny fotoana iny ao hoe tsy atoinany foa amina tranga mampalahelo tahaka ireny dia miaraka ory aminareo izahay ary makahery tanteraka amin'izao voina mahazo atao hoe mahazo ny firenena mihitsy satria malagasy pretan-drazana no lavina nandritra ny fifanosehana sy tranga niseho teo amin'ny kianjany Barea inona mana fitahiny ao anatin'izany rehetrarehetra izany reny ny zavatra niseho tolo-janahary reny ny zavatra hitantsika nisy ireo malagasy namoy ny aina nisy ireo malagasy namoy havana misy ireo maratra ara-pomba malagasy i Mahamasina ny resaka eto izay nivadika ho kianjan'ny Barea ny Madagasikara. Inona no azo tantaraina, inona no azo ambara manoloana an'ireny tranga izay niseho teto amin'ny firenena ireny. Ny zava-nitranga aloha dia tena mampalahelo satria maro tokoa ireo efa mibetsaka izany hoe 5 namoy aina izany raha ny vaovao ofisialy fa ny tantara tokony ho fantatritsika dia i Mahamasina io dia toerana tena anisan'ny saripady ary manana maha izy azy tamintsika malagasy satria teo daholo ny ankabetsahan'ny lanina sy ny fomba izay natao nentina nanandratanan'ireo mpanjaka fahiny ary indrindrandrindra ihany koa nanaovana sorona hoe soa orina fa tamin'ny fahiny nefany dia omby ondry ny akolamena izay ny fanaovana sorona fa taty aoriana moa efa miovaova le izy ka raha ara-pomba sy ara-tantara izany dia io Mahamasina io dia tokony hisy zavatra anankiray goavana hamerenakasina anazy satria le asina amin'le izy ao ihany fa saingy mibetsaka le manota fady tsika moa efa manaonao foana miteniteny foana entiny tsy fahalalana dia ataotsika le izy na dia tsy tokony atao ary dia misy vokany be dia be indraindray ren'le hoe vato mienjery reny indraindray ren'le hoe olona maty misisika ao reny dia indraindray vokatra le fanotana fady nataotsika tamin'le toerana fa tsika fotsiny tsy mahalala fa dia efa hoe lahatra io anjara io ka lahatr'Andriamanitra ve zany reny tanora mahafinaritra ho avy ny firenena namoy ny ainy reny ny zanaka namoy ny ray aman-dreny mino fa tsy izay le izy fa noho le fanotana fady n'le toerana no tena misy ka isika eto tsy tsara n'iza na hiteny hoe iza no nanota fady fa tsika fotsiny zany mila mahalala hoe io toerana io re tompoko dia toerana masina sy anisany mana maha-izy azy eto amin'ny firenena raha hitantaritsika tamin'ny fahiny tany aloha ela be tany dia nisy an'le hoe 12 manjaka ny 12 manjaka io dia amin'ny 12 manjaka anazy dia misy andro fady anazy kanefa ny Mahamasina dia anisany nanaovana zavatra mahakasika ny 12 manjaka dia ny atalata sy ny zoma io tsy azo anaovana zavatra mihitsy nefitsika raha nandinitsika tamin'ny zoma le lasa teo le zavatra dia nisy koa tany aloha elaela tany nanao zavatra niditra teo atalata dia nisy vokany mihiba ho an'le olona nanao moa le izy fa ny mpitarika matetika tsy hiaran'le izy fa le vahoaka tsy manatsiny le valala be mandry ny ambany lanitra izay moa filazan'Andrianampomerina hoe ny ambany lanitra fa izy tsy miteny hoe vahoaka dia reny mizaka an'le izy satria misy zavatra be dia be voadika atao ka eto zany zao tsika dia raha ara-boajanahary sy tokony ara-pomba dia tokony hijery andro hanarenakasina an'le toerana misy vatomasina ao anatin'io toeran'io misy loharano koa tamin'io toeran'io tsy fantako aloha fa ny loharano mety tsy ao tsony satria betsaka nefa nanamboatra sy ny kirakirana io
fa ny vato-masina mino aho fa mbola ao ary tena mbola ao azo anaovana fombo reny azo anaovana fanarena kasiny reny isin'ny fahasoavana ho an'ny isam-batan'olona indrindra ho antsika vahoaka malagasy fa de tena mampalahelo tsika malagasy raha ny vakoka sy ny takalo nentin-drazana no aritsika de lasa voasazy tsika lasa mahantra misy ny tsy fahasalamana lasa tonga ny loza tonga ny atamba fa tsy atambo ny fiteny de reny rehetrarehetra reny no mahazo atsika malagasy ankehitriny de ara-dalàna ara-drariny raha verina tsikelikely le fomba fa io rehefa tsy ainatsika ny fomba na hoelana hoaingana de tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny isam-batan'olona misy fiatraikany amintsika vahoaka misy fiatraikany amin'ny mpitondra sy ny fitondrana fa fotsiny reny rehetrarehetra reny de ilaina olona mahalala sy olona mahatadidy nentin-drazana ohatra zany hoe ny andro tokony hidiranao ohatra de mba andro alakamisy miaka bolana fa le ohatra miditra talata zoma reny aloha tena tsy mety reny io ngery reto tena tenenina anareo fa tsy vitanito zany io tsy vitany makeo fotsiny io fa tsy maintsy arahana fomba io ny makeo tsy mantsy lalana ara-panahy fa ny fomba gasy misy lalana ara-panahy misy lalam-panahy hafana misy lalana ara-boajanahary de zay ny arahanao de misy fahasoavana sy fanambinana tonga tsikelikely amin'ny fiainana sy le firenena satria rehefa misy fahasoavana tonga eo amin'ny isam-batan'olona de mandroso ny isam-batan'olona mandroso ny isam-pokotany mandroso ny isaky ny faritra farany tonga ny firenena fa raha vao tsy fatatsika zany le fomba ary zay ny tena antony anaovana nytony fandaharany tony hoe tena gasy mba hamerenana indray indrindraindrindra tsy hamerenana fotsiny fa hoe tsika mianakavy tsika ampijiray tokantrano tsika malagasy tsy akanavaka mba hiverina indray iaina hoe zany kay le fomba mahasoa sy mahatsara fa entin'ny tsy fahalalana taty arina de nanadino anazy kianja bareny resaka mahamasina zany hoe kianjany mahamasina izy taloha reny somary niteraka resa be mihitsy ny fanovanan'izay anaran'izay hoe kianjany bare teo aloha teo zay avy amin'ny alalana fanatanjahatena moa zany no tena tonga azy ny bare any Madagasikara tranga tsy tanisany loza efa lasa fa tranga zay atao hoe tatoato de lasa nisy an'izay tamin'ny bare efa nisy namozana hain'olona maromaro ihany koa tahaka an'io izao indray izy niverina resaka fanandrona isika teo tolo-janahary ny olona rehefa maina an'izao hoe fanandrona izay de mieritreritra lasa zavatra hafa avy hatrany hoe olona tena mbola resantsika ny fotoana manaraka indray moa zay le resaka hoe ody ratsy eo amin'ny malagasy ny ody tsara fa resaka fanandrona ohatrohatry ny ahoana zany tokony atao mialohan'ny ivoahana ny trano andehanao zavatra anankiray indrindra hiazo toerana masina tahaka zany hoe mahamasina raha hoe olona anankiray zany manarak'izay indray raha anao zavatra goavana tahaka ireny ahoana ny atao amin'izay resaka fanandrona izay mba ahitana le andro mety satria tsy ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao no mahafantatra hoe eto ny andro tsara eto ny andro ratsy fa na ny vahiny raha mijery ny meteo mazava ho azy rehefa hivoaka ny trano tsy maintsy mitondra elo aloha satria nijery meteo ateo mety ho avy ny orana de manahoana indray ny mahakasika an'izay amin'ny akapobeany aloha ny malagasy de manandro daholo ohatra hoe rapitso de anao an'izao zay de efa manandro angenao hoe tsika telo mirahalahy reto zao efa nanandro malo hoe rapitso zay de anao izara fahalalana ho an'ny mpijery fa ny fanandrona resantsika eto rehefa hitady fahasoavana sy fahatsaram-piainana amin'ny akapobeany de tsy maintsy miaka bolana manomboka mitsinam-bolana zany ka mandrapatonga ny fenomanana de iny amin'iny ny fomba no atao ary matetika rehefa hitsidika toerana masina na lapa na valamena na fanasinana na reny toerana iveritsika hoe manakasiny reny ny akabetsahany izy reny de tsy idirana talata zoma daholo afa-tsy hoe misy singany anga satria mety hoe le zava-manakasiny eo indray no hoe tsy fady an'le talata zoma fa ny akabetsahany amin'ny akapobeany de ny talata zoma tsy mety raha ohatra hoe anao lanina anandratra anao zavatra fisondrotakasina de tsy de mety ny talata zoma na tsy hinam-bolana ary fa ny fanao de ohatra hoe lakamisy andro velona ny alahady andro velona de ohatr'izay koa tsika mianakavy io rehefa anorina tokantrano na fanambadiana de reny ilaina hafa le hoe toninandro atao mifanaraka amin'ny toninandro mihitsy le izy hoe ito andro ito mifanaraka amin'ny toninandro nyreto mpivady reto anangana fanambadiana fa misy le hoe andro ataontsika hoe atao amin'ny akapobeany mety amin'ny rehetra de ohatra hoe mba miakabolana ianao manorina fanambadiana de amin'ny andro alakamisy na andro sabotsy na andro alahady fa tsy miditra alarobitsy miverina na zoma ianao fa tsy hoe mandeha fotsiny hoe am'izao zay no afaka na am'izay zao no disponible de iny fotsiny ny andro entinao de aveo le tokantrano tsy vanina iry amin'ny fitsarana amin'ny farany lasa misy vava be mifamaly lava mikorotandava
ny fanambadiana malagasy io dia anisan'ny tena fomba be indrindra ataon'ny malagasy rehefa hanambady ny malagasy amin'ny malagasy rehetrarehetra na anao fanambadiany izy na anao laniny izy na anao famorahany izy na zay rehetrarehetra ataony voateraka ka hatramin'ny mandra-pahalehibean'iny olona iny a de misy fomba sy fanandrona foana miaraka amin'iny tadidio fa ny fanandrona de arahana fomba fa zava-poana raha fanandrona fotsiny fa ny fanandrona de tsy maintsy miaraka amin'ny fomba ilaina tena tsara mahafinaritra ankasitrahana antsika rehetrarehetra zay mijery andro a fa arahana fomba reto reny de mety a indrindraindrindra moa vao mainka tsara raha arahanareo fady ny fanandrona tompoko a de ny kitana sy ny volana sy ny masoandro mijerena fa tsisy idiran'ny finoana ny fanandrona zany fahalalana ka zay miteny hoe finoana ny fanandrona tsy finoana ny fanandrona fa fahalalana sy fahaiza miaina mifanaraka amin'ny rindrany slamina ara-boajanahary de mety zay ataonao satria rehefa miakatra ny volana sy kitana sy ny eny amin'ny danitra eny a de ohatr'izay koa ny hery avy ety amin'ny ara-boajanahary ety miakatra daholo na ny hery zava-maniry na ny hery ety anatintsika olombelona de manaraka an'io ka indraindray le hery ara-java le hery an-danitra midina ohatra zany hoe rava volana ianao nefa mikendry zavatra tsara ohatra hoe ndeha hanorina fanambadiana nefa le avarila afa de tsofiny iny satria ianao tsy maharesy zava-boary ka tsy maharesy zava-boary ianao de avy eo de tonga de hoe fa maninona ary zay totombitana ve fa de naninona loatra satria zay le hoe niteniteny foana sy manana foana sy minakina-poana de tsy mety ny fiainana fa sainina tsara diniana tsara ary zay namporisihana antsika anaraka amin'ity fandaharanyity isaky ny asabotsy na isan-kalahady a satria mizara fahalalana ohatr' zany foana zahay eto a mba hamerenana tsikelikely a zay kory tsy tapindoha amin'ny fahalalana na valabean'ny hevitra fa tsy tolo fa zanak'antitra tsy ela fa natadidy tsy mpindrana fa zanako ny tompony a de mizara n'zay mba aya zay voatadidy a voavetsovetso a voazava nentin'ireo razantsika ireo a fa reny rehetrarehetra reny mahasoa sady mahatsara fa tsy fantatritsika fotsiny le izy de apokaitsika hoe asa maizana indray zany asany devoly zany reto koa de zany voizany eo sisy raha zay zavatra nazavain'ny tolo-janahary zay de ho an'ireo anangana zavatra lehibe ohatra hoe anorina fanambadiana anangana trano anao lanona fa iverenao kely le fanontaniany jo teo paika sy tetika mantsy lay ho atorontsika ho an'ny mpijery raha ohatra ka andeha hivoaka ny trano izy zao tsy fantany ny fanahy rehetrarehetra mivezivezy any amin'ny andehanany any inona ny zavatra tokony ho ataony mialohan'ny voahan'ny trano mba tsy hatojo anazy loza sahala amirenina anjony avatsika tamin'ny zoma tao anatin'ny lalon'ny nosy reny inona zany le paika sy tetika mba hoentin'ny tolo-janahary atoro an'reto mpijery atsika reto mba hoe ialany am'izay loza tampoka zay mety iseho iny andalana zay arlehany iny tena marina tokoa zany ry izy mirala tsy mety mivoaka fotsiny ho fahatotro ny kakana fa ny akoho aza mbola maneno miantso ny anaran'Andriamanitra zay vao mivoaka izy mario tsara io akoho io rehefa maneno fa aminay Andriamanitra ohatra zay mifanenony io akoho io rehefa maneno mbola maneno izy a de zay vao mivoaka fa tsika indraindray entin'le komaikamaika de hoe ndao rangafa maika fa ny tena marina ianarana le fanaon'ny akoho ohatra hoe tena mankasitraka an'Andriamanitra raha nazo an'ity tontolo andro vaovao mahafinaritra ity de mivavaka amin'ilay Andriamanitra andrenanahary na ary zao rehetra zao na ary lanitra sy ny tany na ary tongotra amatany zay ny ivavahan'ny malagasy a fa ny taty arina moa ovaovain'ny olona le izy de vita zay a de mba misy an'le hoe hazo mananjina sy hazo masina de atao anaty rano reny de safona amin'ireny ny tanana akavanana de asina ny loharano akararana na loharano tsiritra mba hanalainao tamin'ny andro tsinam-bolana de iny ny ampiakarana anao de lasa zany ianao a de mandeha karasanatrika misy sakorokotry reny de misy zavatra misitona anao a de tsy ho lasa ao ianao na nisy ny sakoroka fa tsy voy anao satria ianao a efa nisy fomba nataonao tany an-trano fa le mivoaka fotsiny zany tsy mety tena tsy mety fa mba mandro amin'ireny hazo mananjina misy asiny reny reto a ohatra hoe tsy laitra dikany tsy laitra nge hoe tsy laitran-doza tsy laitra natambo ohatra hoe mandrava sarotra ho voarava ny sarotra rehetra zay ro zay fotsiny ohatra de mety de zay le hoe reny le hoe kiky mainy kikisana le hazo de atao anaty rano tsiritra de mba atao amin'ny tanana akavanana de mba asafy kely loha de zay ianao vao mba mandeha be de be ny fomba gasy alohan'ny voahana trano fa fa hoe amin'ny akapobeany aloha fa zaraintsika miandalany eto reny a alefatsika miandalany eto reny a fa ny akoatr'izay koa de tsy misaraka amin'ny tsy tery lalana amin'ny malagasy malagasy a de ohatsika hoe iny zany tsy tery lalana ny tsy tery lalana de fanjaitra
misy fanjaitra foana ny anaty portefeuille any malagasy raha portefeuille mahazatra antsika zao satria taloha satroka mantsy ny asiny Satroka de no tena asiny misy azy fanjaitra io. kely an'iny fa izy tsy teny anao hoe zao iny valazainao minono foana izy de zay tsy anoronao anazy fa anjairana le tsy tony fa tsy anjairana zany iny fa iny ny atao hoe tsy tery lalana mahita lalana le foana mahita lalakombana foana ny fanahy ratsy sy ty zavatra maranitra de iny ny fiaro amin'ny malagasy de reny ny fanaon'ny malagasy taloha de mandeha ho azy ny fiainany mizotra tsy kelikely ny fiainana fa tsika am'izao nefa hoentin'le hoe mivavaka fotsiny de vita io tsia tena ilaina mivavaka tena mahafinaritra ny olona mahita mivavaka fa nivavaka tompoko de sady arahana fomba ny arahana andro ny arahana zavatra be deaibe ny mivavaka mantsy rehefa misy olana fa mangatapitahina rehefa hitady fahasoavana samy hafa mivavaka sy mangatapitahina fa azavaitsika tsy kelikely eto ho avy eo ihany moa nefa ndresaka anarana hazo sy voninkazo ihany tolo-janary teo fa ho avy eo ihany zay amin'ny fizarana faharoa iverena kely mahakasika n'le kianjany bare teo moa satria izay no anarany ankehitriny ry zay mirahalahy be dia be ho any ny resaka nandita amin'izy io indrindra teo amin'izay atao hoe fiampitana na fiovana anarana izay be dia be ny naneo hevitra teny amin'ny tambazotra tserasera teny betsaka ny naneo ny tsy fahafaliny noho izay fanovana anarana ho bare ny Madagasikara izay misy mihitsy aza ny teny hoe overiasina io kianja io satria misy ny vatomasina ao ataony nanaovana zao fomba zao ary tsy anarana fahatany ny hoe mahamasina ankehitriny moa zay lasa anaran'le fokotany manodidina io sany hoe mahamasina fa raha araka izay tao amin'io toerana io mihitsy nisy ny hoe mahamasina enao ihany koa to hoe fa nanambara fa nisy zavatra be deaibe natao tao zay vao namasina n'io zavatra io ka andao ataontsika hoe manana ny marina ohatra ireny olona ny teny reny fa no fahaverezanasina izay no nahatonga ny loza taty aoriana inona zany no tokony atao mba hamerenana indray an'ilay asina tao amin'io toeran'io tokony iverina amin'ny anarany taloha ve sa hoe rehefa zay ny anarana nomena azy de aloha io janonao kianjany bare fa fotsiny ireto ny tokony atao na ho an'ireo zay andimby ny fitondrana na ho an'ireo zay ao anivon'ny fitondram-panjakana inona ny tokony atao zany hamerenana an'izay asina izay anapiko an'izay fanontaniany Jodedy zay raha nandinika tsika ireo loza maromaro niseho teo amin'io kianja io amin'izao fotoana zao misy vavahady anankivalo miditra amin'ny kianjany bare raha ny zavatra niseho tamin'ny zoma teo de ny vavahady anankitelo ihany no nivahana anisan'ilay vavahady izay nitera-doza io vavahady io anefa ny hatramin'izay isaky ny misy loza miseho isaky ny misy raha mandrika izay hoe misy fety ao anatin'ny kianjany bare sy ny ohatran'izay de eo amin'io vavahady io foana no matetika misy an'izay isehon'izay loza zay mety hoe misy antony manokana koa zay akoatran'ny fanontaniany Jodedy teo hoe inona zany le famerenan-kasina tokony atao mba anafoanana an'izay loza zay misy antony manokana koa hoe io vavahady io sao de tokony ho akatony io vavahady io raha ohatra ka hoe teo foana ny nisina loza na hoe sao de tokony tsy ho asiana vavahady tsony eo sao de io mihitsy koa ny famonokasina n'lay kianjany bare na hoe kianjany mahamasina fahiny inona no azo ambara mahakasika an'izay amin'ny fomba gasy aloha sy ny lalana ara-panahy de tsy fanao ny manao vavahady valo satria fahasoavana ny tadiavina hanaovany zavatra eo sy lanina ny fanaovana teo de na telo na dimy na fito fa ny valo zany hoe fahavalo tsy fanao manao zavatra valo raha hitady fahasoavana na mamatotra fahoriana ara de valo satria iny taperina zany de hoe lasa any ny zavatra rehetrarehetra na enina na efatra zay mifamatorana fahoriana fa raha famadihana indray izy de hafa mifamadika amin'izay de ny valo zany tsy de fampiasa loatra amin'ny malagasy hafa indray le zavatra ampiasaina valo hoe valo tanatanana zany fomba hafa indray zany misy fahasoavana andrandrana indray amin'izay fa ty vavahady natao hidiran'ny ambany lanitra rehetrarehetra de tsy tokony ho atao isa valo fa dimy na fito na telo ozy nareo mirahalahy hoe inona ny atao amerenana an'le asina tsika malagasy de manana an'le ty efa tenin-drazana ela be hoe alafaditra midikan'ny alafaditra zany hoe alana zavatra mifangiditra am'le toerana satria tsy hita amin'ny masotsika fa misy zavatra mampifangiditra an'le toerana eo de rehefa misangiditra ny zavatra anankiray de tsy maintsy vahana zay le hoe miala olana
zay le hoe alana faditra miala faditra fa tsy hoe manao inona kory le miala faditra ohatrany hoe tsy mety mandeha fiainanao fa tsy ambinika rena vo mitady anambady de misaradava na manambady aza de mikorotandava vo tonga amin'ny asa de voaroaka mikorotana foana de reny rehetrarehetra reny a misy zavatra mifangiditra amin'ny fiainan'le olona fa tsy fantan'le izy de zay le hoe alana faditra zany le toerana na alana faditra le olona raha sanatria tsy mandeha ny fiainany afaka ny faditra de tsy maintsy manorona soa ianao zay le hoe sorona soa aorona fa ny fomba gasy a ny fomba gasy rehetrarehetra de tsisy misorona olombelona fa akolamena fanaovana sorona gasy ny akolamena zay nentin'ny zanak'Andriamanitra iny mbola tantara lavabe a na ny omby vola vita fa tsy omby maintsy tompoko ny fanaovana sorona hitadiavana fahasoavana fa ny omby vola vita na ny omby mazava loha na ny omby tokambony misy koa hoe omby mitrongo tany be de be ny tantaran'ny omby a fa mbola hoentintsika eto zay na ny ondry zay zany ny fanaovan'ny malagasy sorona fa ny gasy re tompoko a tsy manao soron'olombelona fa efa famavona fomban-drazany reny le hoe mitady volamena hono na mitady safira hono de mitady zazamena vava de nikapainy tao tsia tsy fomba gasy reny fa fomba entina andeha miantsainantsika malagasy reny fombanareo mpamono olona fa ny fomba gasy a de tsy mamono olona zany fa resaka akolamena na ondry na omby de zay zany ny atao am'ty toera am'ty zao fa zany moa miankina amin'ny fitondram-panjakana fa tsy miankina amintsika zao fa tsika manory fotsiny hoe inona ary ny alafaditra tokony atao a ialany ratsy zay mantsy le hoe alafaditra alana ny ratsy a de le sorona ho ampidirina ny soa zay zany ny vahaolana amin'io ary tsisy afa-tsy zay fa mazava ho azy moa tsy maintsy mijery andro zay vao manao an'izany fa tsy ataotao fotsiny zay mihitsy ny anisan'ny atao hoe niteraka resabe teo hoe ho zay a anisan'ny zavatra ataontsika hoe sady mampalahelo no mampiome kely any ny resaka politika eto Madagasikara ny mpanohitra mitady ometsiny ny pomba ihany koa mitady ometsiny zany hoe manala fa tsisy mandray ny atao hoe andraikitra tandrify azy amin'ireny trangy ireny ny mpanohitra miteny hoe anonona ataony ihany na ohatrohatro zao io a de ny sasany ray mametsy iny hoe ny tsy fahaizan'le olona nanaraka ny fandaminana mihitsy io a fa ny zavadrehetra araka ny teny tolo-janahary teo a azo soroana mialoha raha sanatria tsy voasoroka moa zany de tsy iverena antsony amin'ny manaraka no atao indray fanotaniko mialohany amaranantsika ny fizarana voalohany angamba de hoe ianareo mpandala ny fomba nentim-paharazana sy ny fomba malagasy ve tsy afaka ny mba anolo-tsaina an'ireo mpitondra fanjakana ireo mba hanakaiky isaky ny fanapahan-kevitra horaisin'izy ireo na ataontsika hoe izy ireo mihitsy ve tsy mba manana mpandalany mamalagasy manolo-tsaina ao akaiky ao hoe raha anao an'izao ianareo a de tandremo aleo tongotra viana tongotra vanana mandeha sao de zao ny zavatra iseho mba ialana ihany koa mantsy amin'ilay ataontsika hoe fandikana be fahatany ihany hoe io le sorona ary nitako olona 12 ny vavadiny Mahamasina io ary le sorona ianao nyteny nefa tsy manao sorona olombelona fa sorona raha na koa na ohatr' zany a kanefa de indrisy fa olombelona de ino lay fandikana be fahatany zay ny tokony ialana hoe allo soroana mialoha ianareo ve tsy afaka ny hanoro hevitra na izy ireo ve tsy afaka ny mba hanatona anareo ifanoro hevitra satria mialohan'ny rehetrarehetra na kristianina na filoham-pirenena na iza malagasy aloha vao izy reny zavatra rehetra reny tena marina tokoa zany a isika malagasy de mbola manana an'le hoe 12 manjaka reo zavatra reo a de tsy may akory araky ny tantara diso zay ahelin'ny olona fa any ambanimbanivohitra any daholo izy ireo ary reo nentin'Andrianampomerina namorona ny merina eny toko a sy namory amin'ny malagasy rehetrarehetra ary mbola nentin'ny radama voalohany a namory any ny fireneny reo ka raha ohatra zany ka olona mitondra firenena ka raha hoe tena tia tanin-drazana de tokony aka hevitra avy any amin'ireo izy aloha zay vao manapa-kevitra Andrianampomerina aza mpanjaka de maka hevitra avy amin'ireo 12 reo izy aloha zay vao manapa-kevitra hoe zao le retsy no entiko a hitantana ny tany sy ny fanjakana zay mantsy le hoe fanjakana mpisorona le mpisorona lazainy eto tsy hoe mpitandrina any am-piangonana fa le mpisorona lazainy eto hoe pahay ny takalo ary nitadidy nentin-drazana hoe raha sanatria ka ho avy ny oram-be raha sanatria ka isy varatra be am'izao raha isy aitany be am'izao a de manorona any amin'ny lapa any amin'ny lapa mantsy reny zava-manakasiny reny zao a manorona any amin'ny lapa hoe reto ary ny vahaolana
tiany ataonao a nareo a mba mamonomby manao sorona omby eny Mahamasina ohatra na tsy fantako arakaraka zay atorony eo fa misy an'izany angely iretsy eto amin'ny tany sy ny fanjakany fa ny olona fotsiny tsy mahalala hoe aiza misy an'le izy a mino fa misy mpitondra mba mahalala kely ihany ao fa fotsiny hoe tsy fantako ve hoe inina donoina ve le izy sa hoe tsisy dikany tsony zany fa efa tamin'ny andro taloha ela be a de ny vahoaka na ny ambany lanitra no mizaka mivoakan'le izy a de io hitantsika io fa reny a tena azo atonony le noro na reny inge manoro manoro izy satria maninona tanindrazana raha iombonana io teneniko atsika ara fa mbola misy any anaty lapa rehetrarehetra izay any ambanivohitra be any a mbola malahelo ny tanindrazana izy de manao fifanampiana tsikelikely izy hoe andao tsika no sorona ondry a engany izy mba tena olokendry a hitondra ty tany sy fanjakany ty a no lasa filoham-pirenena ohatra zany a de manao an'izany misy manao an'izany eto Madagasikara na de tsy hitatsika ty Antananarivo ary izy de manao fomba izy a satria malahelo an'le tanindrazana izy fa tsika ty Antananarivo mantsy nefa variana am'le hoe misakafo de matory de mampitombo taranaka de sisa didy amin'ny tanindrazana tsony fa ny olona taloha tsy zany fa ny olona taloha tena mahalala hoe mahalala ny antom-pisiny a antom-pivelarany amin'ny fiainana zany nge nampatonga nyreny mpitaritolona be de be nanohatra nyfandranahan-tany reny ka raha zao zany tsika sanatry ny vava hoe misy olona manjanaka vita ohatra reny mpitolona tamin'ny MDRAM na VVS reny ve tsika ary reny tena niaraka tamin'ny fomba gasy reny a tsy nandeha tamin'izao reny fa raha basy ve ny adivanao moa de inona no ataonao eo raha mandeha amin'izao ianao fa ny basy miova rano tena nisy zany tompoko fa tsy angano sy arira tena nisy zany fa zany hoe tsika taty reny zany efa nahazo an'le fahaleovan-tena fotsiny de hoe alefao eo nefa tsika zao somary voazanaka kely ara-tsaina ihany a fa tsy mahazo fahaleovan-tena tsara nefa tena ny adivandreo raha aman-drenindreo a hoe tena aleo iverina amin'le maha izy atsikitsika fa tsy mety ty fomba vazaha ty a fa famonoana ny asin'ny firenena ny asin'ny tena de lasa mahantra velona sanatry ny vava de mikorota andava ny fiainana de zao ny mahazo atsika efa vokatra ny lanjaitsika am'izao efa vokatra de zay tonga saina moa de araba soa araba tsara fa mahafinaritra reto a toy izy de iaino fa tsy tonga saina moa de averina tsikelikely eo satria efa ela be ny nandravandro zareo anio a de tsy maintsy elaela koa io vaoverina fa tsy ty le hoe taotrano tsy efa nirery indrindrindrindra moa hoe misy mpitondra mba manampy any zavatra ataotsika sala am'izao de vetivety kely de misandratra le izy a fa rehefa tsisy manampy moa ohatra tsika telo mirahalahy reto zao zavatra tsika mikarokaroka zay mety eo a de mizaran'zay mahasosy mahatsara tsika ho an'ny tokantrano iny tompolasy tompoko vavy tsetsatetsatraritra ohatran'ny tsaborana tony ihany reny a izay no lava zay no ela koa nefa ny ela tsy azotsika nalovapotsiny fa ela na ny elatry ny vorona na fahana nidina ela zay ny savazavanina ny fotony ka nahitana ny fakany zay ny tapany voalohan'ny fandaharana fa araka nefa natsidiky jodedity eny am-piandohana de misy ny tapany faharoa izay iresahantsika momba ny voninkazo inona ny ampiasana ny voninkazo inona ny idirany amin'ny resaka lalana ara-panahy sy ny lalam-panafana inona ny azo ambolena ao an-tokotany inona ny tsy azo ambolena ao an-trano iditra tanteraka amin'izay loha hevitra zay tsika zay rahana amin'ny tolo-janahary ihany fa andeha tsika anaraka faimokely vetivety fotsiny ny voninkazo sady ravaky ny tanàna no manome endrika ny tokantrano tsy ny voninkazo rehetra nefa ny famboly ho an'ny malagasy dia misy ireo voninkazo natokana eny an-tokotany fa tsy fampiditra trano tahaka izay ihany koa ny tsy famboly an-tokotany fa an-trano ihany misy kosa nefa ireo tena tsy famboly indrindra ho an'ny tokantrano vao hiary na tokantrano tiana handroso izay ateza mba inona ary ireo voninkazo famboly ireo za aloha zany tsy dia mahay an'le hoe inona ny famboly ao an-trano dia inona ny tsy famboly ao an-trano fa tiako fotsiny voninkazo misy voninkazo anankiray izao zao fantatry hoe tsy azo ambolena tsy tadidiko ny anarany hoe ao an-trano fa mahafaty ho an'ny zalainy zakely izy dia mahafaty ohatry zao dia felatana tsy foana zany ianao ny ao an-trano sady lahy vavy zany antony ambolena felatana tsy foana ohatry mba mifanambinambina aminay zany le izy ny voninkazo a dia miporte chance dia misy koa izy a mitondra resaka hoe fahombiazana ary miara-bola ny alohany a ny antony amboleko voninkazo a fa finaretana tsotra fotsiny
dia fitiavana n'ilay izy fa tsy dia miditra loatra amin'ilay hoe famboly an-trano ty satria ankoatra ny hoe ara-pahasalamana hoe mankarary ohatra. Tena tsy malala tsy dia mamboly vonika eny e misy ambolena ao an-trano dia misy eny an-tokotany fa za tsy manam-potoana hikarakarana an'ilay izy dia tsy mahafantatra. Famboly ao an-trano tsy famboly ao an-trano ny voninkazo orchidée famboly ny orchidée rôzy rosalinda reny. misy araka izany entin'ny fitiavana voninkazo fotsiny fa tsy mahafantatra akory izay soa mety entiny na ny ratsy mety hovokariny. Andao enotsika ny fanazavana hoentin'ny mpandala ny fomba malagasy sy ny mpahay-tantara. Ireny ny fahalalan'ny olona teny an-dalana teny momba ny voninkazo. Tsy omentsika tsiny moa izy fa misy ny mahay misy ny tsy mahay, izany indrindra no antopisintsika telo mirahalahy eto amin'ny fandaharana mba ilaza amin'ny olona hoe finehoana maro izany voninkazo izany fa tsy hoe voninkazo voninkazo fotsiny izy fanontaniana avy hatrany mitodika any amin'ny tolo-janahary. Nresaky jotedi teo hoe misy ny famboly ao an-trano misy ny tsy famboly, inona aby izay? Ny voninkazo aloha hoe araka izany anarana izany hoe voninkahazo voninkahazo. Io voninkazo io dia anisan'ny zavaboary nomen'Andriamanitra antsika olombelona. Dia io nefany tsy zavaboary fotsiny fa ny zavaboary misy aina, misy fanahy. Izany hoe misy hery sy hasina tsy hita maso ao anatin'io. Izany raha atao amin'ny teny vazaha hoe misy onde sy vibration. Dia mandeha efa tsy kelikely makany amin'ny fiainanao sy makao amin'ilay tokantrano misy anazy. Mandeha efa tsy kelikely hery tsy hita maso eo izy. Dia reto anisan'ny tena hoe famboly ao an-tokantrano izay mitondra fahasoavana sy fanambinana mazava ho azy aloha fa tsy maintsy miasa tsika, tsy maintsy miketrika fa tsy hoe ambolena ilay voninkazo dia misy fahagagana be misy mazy eo tsia fa miasa ianao ataonao izay mety rehetra amin'ny fiainana fa izy manampy anao any anaty torotoro tsy hita maso. Ohatra hoe ny mananjara, tsy ho diso ny sambatra tsy loazany mananjara. Dia alaina ny mananjara misy lahy misy vavy dia mba manana lahy anankiray zany ianao dia manana vavy anankiray dia mety. Ohatra hoe ny hasina, ny hasina koa misy karazany betsabetsaka fa mba hoe misy hasom-bola ohatra ao anatinao dia efa mety le izy dia atao ao reny ampisy hasina ny tokantrano, ambolena eny ambaravarakely, ao amin'ny toerana fandraisam-bahiny, eo amin'ny varavarakely, eny an-davarangana, ambolenao ny hasina. Ohatra izany koa ny felatana-tsofoana, ny felatana-tsofoana efa be dia be manao satria misy mahalala eny anefa mody faniny. Ny felatana-tsofoana araka izany anaran'izany hoe tsy afoana ny eo am-pelantanana. Ireny tompoko dia mety sy mampirindra fiainana fa fotsiny tsy mety amin'ny olona menatsimo na mekandrefan-dola izy satria ny menatsimo loha mantsy any amin'ny fanariana zavatra ratsy zany tamin'ny malagasy, mbola lava be ny tantaran'izay. Mekandrefan-doha indray dia le masoandro vao miposaka very dia dakanao. Nefa ianao mitady fahazavana, mitady famirapiratana ozy ny tolorazantsika hoe ny masoandro ny zanahary mitsidika isam-baravarana dia vao mitsidika zany le zanahary endriky ny famirapiratana dia dakanao hoe andeha mandeha fa tsy mila dia tsy mety ny fiainana. Dia na eo aza le voninkazo dia tsy mandaitra le izy satria ianao makary fa ny mety zany dia na mitsinanandoha ianao na menavaratra ny lohanao. Zany efa toro hevitra paikady atoro antsika tsikelikely dia ampiaritsika ireny. Eo ihany koa ny voninkazo izay tena be mpaniry indrindra, be mpampiasa indrindra, le hoe milliardaire, mety reny tsy adika hevitra reny fa ny ankabetsahan'ireo olona manana maizy azy ireo mamboly an'izy ireny daholo dia ambolenao an-tokantrano ny milliardaire. Mbola betsaka ary maro ny famboly ao an-tokantrano fa amin'ny apahany izay fa reto kosa ary misy tsy famboly izay tsy azo atao ao mihitsy. Milohan'ny resantsika le tsy famboly dia misy ihany koa na izany naty izany aza ny voninkazo ity indray aloha dia ara-tsiansa kely no resako namana tolo-janahary sy fitahiana izay fataro ihany na izany aza hoe misy ny voninkazo
manana ovitra miabo fa mety tsy ho azo kitihana noho ny zavatra mety zay hoaterany anisan'izany zao ny milliardaire mitondra ovitra miabo fa tsy de tsara atao fikasika ny atao à la portée des enfants nany hoe akaiky ny ankizy loatra izy reny no lay raviny zay misy zavatra mety hiteraka misy poizina zany raha atao mazava be zay de zay mihitsy aloha fa taro aloha fa metraka n'lay felatanatsy foana zao ianao mety misy antony mahatonga toena baravarakely antony raiky hoe olaloviny ankizy de hopodika na mety ho azony biby na ohatry zany de ny zavatra ohatrany mila fatarana ihany koa mifameno ny fomba malagasy sy zay fahalalana zay moa zany fahalalana izy reny akory fa tsy hoe tafitrotrana ohatrotra zany iresaka makasika ny ireo voninkazo tsy famboly antrano indray sika aloha zao satria ho any tokotantsika rehefa eo ato antranontsika zao iresaka hoe inona reo tsy famboly ao an-trano mety mandefa ovitra miiba zay mety tsy havanona ny zavatra atao ao anatin'ny tokantrano anankiray na mety tsy hampanjary mihitsy vetivety fotsiny mialohan'ny idiran'ny tolotsanary amin'izay hoe voninkazo famboly na tsy famboly ao an-trano zay ndresaka famboly tolotsanary teo ao an-trano zay hoe miteraka ovitra tsara io fa ny fanontaniako hoe ny olon-drehetra ve no afaka mamboly andreo voninkazo zay voatantara teo aloha teo sa hoe misy karazan'olona zay tsy afaka ny amboly anazy mihitsy fa hoe noho ny vintany sa hoe noho ny ataontsika hoe noho ny fihiziny de tsy afaka ny amboly andreo izy ie ny akabetsahany reto nresantsika reto aloha famboly de mety amin'ny olona rehetra fa misy indray le ohatra hoe velomiriary ny velomiriary hoe fandindio rano moa zany fa velomiriary reny ndray fiopo mantsy fa tsy famboly efa mivelona rivo taona zao tsy maintsy mijery toninandro raha mboly velona rivo taona ohatra ihany koa hoe ny tsy laitra ohatra ihany koa hoe ny tsy isan-kanana ohatra hoe ny mandravany sarotra ohatra ny hoe tsy maty atanin'olona reny le jerena hoe mifameno sy mifanaraka mivitana ve fa ny tenenako an'le anankitelo voaloha amin'ny tetsy mantsy hoe mananjara de ohatr'izay koa mifanazava reny afaka ambolen'olona na tsy mijery vitana renao fa le ny teneniko fa tapa-faharoa teo azo ambolena fa mila mijery sy mifanaraka mivitanao ianao de reny moa ilaina an'le olona mba mahalaly de makatoro-hevitra any aminazy nareo inona koa sary ny tsy famboly ary tsy fanao mihitsy ao atokantrano ohatra zany hoe ny misy mamboly vanaka manirinireny amin'davarangana eny ny vanaka de tsy mahalala izy hoe vanaka nefa vanaka le maniry eo atokotaniny de mivanana keny le rangaha araka le anarany mihitsy zaiko zay ny hery sy voajanahary ao anatin'le izy ny fanaovana vanaka mantsy amin'ny famato tanàna de aria velan'ny vavahady de iny le mivananaka fotsy mangalatra reo voatady hanao ratsy eo tsy hoe vanaka ihany fanaovana famato fa be de be zavatra fangarony so de ozy nareo hoe ndana hividy vanaka zany de samy vita ny famatanana tsia anisany vanaka fa tsy zay ihany de ohatra hoe anina koa zao tsy azo ambolena ao atokantrano ny telomiova hitanareo misy voninkazo reny izy de mamoa fotsifotsy de mamoa volomparasy de misy telo karazany ny avoakany ao reny de voninkazo tsy tia manosika lehilahy de raha ohatra zany miteraka lahy ianao de ndraindraiky endainy iny de maty accident ny motoery le zanakao na manambady ianao de misara-bady lava satria le voninkazo mihitsy manosika an'le lehilahy hoe mandeha rifa tsy mila de eo ianao de gaga ianao avy hoe fa zao ve ny lahatra maty le zanako lahy ny sara-bady tampoko zay sisa nefa tsy zay fa le voninkazo le izy de tapahanao tapao hiala na ny ivelan'ny tokotany ara tsy famboly telomiova tsy fanao mihitsy ny telomiova de ohatr'izay ihany koa ny taretra moa araka n'izay anarany zany hoe mampitaredretra mitaredretra ny zavatra atao anaty fiteny fony teny hoe miramima ozytsika de miramima daholo ny zavatra rehetrarehetra zay atao be de be ny tsy famboly ao atokantrano fa ndraindray mantsy misy izy araky ny anarany misy izy araky ny endriny ohatra zao hoe eto Antananarivo misy hitanareo le voninkazo le nanontany ny vazahantsika fady reo de hazo miondrika daholo ny akabetsahandreo de hazo malahelo zany hoe mitanondrika ohatr' zao de reny ny anontany fady tsika malagasy de jereo eny avoatra masina fa saika misy hazo malahelo daholo ny akabetsahany nefa tamin'ny taloha tsisy an'zany fa hazo namboleny vazaha reny hoentina notana fady atsika de tsika zany mieritreritra hoe tena haingo tanàna fotsiny io tsia fa tena fanotana fady reny ny tamin'ny taloha ngeny amotana ny aviavy ny nonoka reny famboly eny mivohitra taloha mivoatra masina taloha fa ny am'zao efa tsy zany tsony fa zavatra anotana fady atsika malagasy eny de asiany zalahy fianarany eny de asiany zalahy fiangonana eny de manomboka manao malotely le ankizy kely
de maty asana tsikelikely le toerana de rehefa maty asana io de avy am'izay izy anjakany zay zany le hoe liquide peuple raha atao amin'ny teny vazaha fa zany hoe tsika tsy hidra lalina am'izay fa atao am'le voninkazo aloha tsika ny voninkazo zany reto de tena azo ampiasaina tsara mihitsy a fa isika fotsiny mahalala hoe hito famboly a hito tsy famboly ny manga koa zao tsy mety ambolinao atokantrano satria ny manga misy hery miabo matanjaka be de indraindray le izy tsy zakanao de manosika anao ohatr'izay koa ny akondro ny akondro tsy hoe ratsy a tsy hoe ratsy ny akondro fa tena tsara ny akondro fa fotsiny ianao tsy atanjaka noho ny akondro zany mitovy amin'ny masy akondro sy ny olombelona ozy izy ny tenin-drazana hoe manaova ohatry ny akondro izy ny na maty aza mamela solofo de mamela mamy de ohatr'izay ny akondro ihany ny olombelona fa fotsiny hoe tsy ambolinao amin'ny tanàna izy a fa any mizaridaina any atsaha any mizaridaina aza mbola tsy mety fa hoe any avelan'ny tamboho mihitsy izy de any anao mamboly an'ireny zay zavatra zay a fanazavana amin'ny tsotsotra aloha fa tena misy fanazavana amin'ny atsipiriany io rehefa mandroso tsikelikely ny fandaharatsika le akondro ho raisiko kely ihany satria efa natsipinao de ho raisiko ihany a hoe rehefa ny fotoana toinona zany ny akondro no ampiasaina fa tsy ampiasaina eo an-tanàna satria raha mijery ny fanambadiana taloha ara-pomba malagasy a de eo mbavady mihitsy a no asiana akondro a irony garana drelina irony a no mandravaka ny akondro sy ny vavahady inona zany ny antony nampiasana ny akondro sy ireny karazan-java-maniry ireny a teo amin'ny fanambadiana malagasy fa iny anara na ataontsika hoe karazana fombafomba na ny didipotrana ohatr'izany de nahitana akondro a na voasary zay ndray izy efa alaina ny zavatra miabo ao am'le akondro satria rehefa fomba malagasy ny akabetsahany a anao famorano ianao a de mila akondro tonga lafatra manao fanambadiana ianao a de mila akondro tonga lafatra akondro tonga lafatra zany le ray lafatra iny le tsy nanombinana tsy nangalana ny anankiray de reny rehetrarehetra reny a anananao zavatra tonga lafatra de zavatra hery miabo avy any am'le akondro nalainao de izy satria izy matanjaka be o a ka raha ohatra ka izy no ambolenao tanàna de tsy mety satria avoany ianao fa le akondro tonga lafatra azo avy aminy a iny no afaka ampiasaina de ampiasaina iny hitondra soa hitondra fahasoavana rehefa fomba rehetrarehetra na hoaiza anao fomba eny amin'ny vazimba zao a de mila akondro anao fomba any amin'ny zava-manakasina mila akondro akondro tonga lavatra fa tsy hoe akondro anankiray singany a rehefa fomba rehetrarehetra malagasy a de ilaina akondro ary ny akondro sy ny tantely tsy misaraka mihitsy reo ny tena fanaovana fomba satria ny tantely endriky fankatoavana ny akondro endriky ny zavatra lafatra de tokaviny reo tsika malagasy manana an'izay hoe tokavana zany hoe asiana teny satria tsika ho a de manana an'izay hoe masy teny zay zay tsy zay ny tandrinovana fomba sy fady mba ho masy teny de mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa ohatra ka tsy ao amintsika tsony le masy teny satria le efa hoentin'le entin'ny tsy fahalalana na le hoe zay efa mavaka de tsy hanao an'izany tsony a de rava le fahamasinana ao anaty ary zay ny tsy ambaratelo ozy andre nampomerina hoe fahamarinana de fahamasinana zay ny tsy ambaratelo io zany ny secret fa le fahamarinana mbola lalina be raha lalinina le fahamasinana tsy arak'izay eritreretintsika anazy hoe mivavaka zany de masina tsia fomba sy fady mampamasina fa tsy mivavaka loatra fa ilaina mivavaka ohatr'izay le izy de mamaly fantainareo raha latsy kelikely eo ihany io zay manam-pomba manampady ary zay manampady manakasina hoy ny tenin'ny malagasy izay satry iresaka eto ihany ny fotoana koa manapetra dia arosantsika sady ny fankasitrahana niaraka taminay tao anatin'izay ora ray lasaka izay akasitrahana ny namana fitahina tolojanahary akasitrahana ihany koa Andrianarisoa Tolojanahary niaraka ny tafatafa tao anatin'izay ora vitsivitsy izay ho anareo zay te ametraka fanontaniana mahakasika ny voninkazo hoe misy ny voninkazo tiana ho fantatra ny endriny a na misy ny voninkazo ambolenay fa tsy fantatray ny mahakasika an'izay a de afaka miditra mivantana MP aty amiko na amin'izy mirala zay ny anarana moa de efa hitatsika misoratra eo ambany io ny ao amin'ny Facebook ao a Jotedia na Andrianarisoa Tolojanahary na vetso ny fanamo zany fa tsy fitahina de efa misy larana ihany koa reo afaka antsonareo ety ampamaranana dia ezahanay eto amin'ny fandarana tena gasy a ny anome na anazava voambolana ray a na ho ampitenenana mialohan'ny isarahantsika mba hoentina ihany koa miatrika ny tontolo alina sy ny tontolo andro ho an'ny raha pitso a hoe ay ve izay ny tena dikany a izao ny fiteny
fa tsy fanoratra na izao ny fanoratra na izao no tena izy ka ny oentina voambolana na ny fomba fiteny zay hoahitsinay amin'ity takariva ity dia oentiny namana fitahina tolo-janahary. Marina tokoa zay Jotedy be dia be ny voambolana na teny no vaitsika taty aoriana na ny heviny na ilay teny mihitsy nefa niova zany ataontsika hoe mety tsy ataontsika olana nefa fa entintsika anotsina. Misy fomba fiteny anankiray zay mahazatra antsika na ny olobe eto amin'ny firenena ary dia tafateny an'le izy rehefa milaza toen-javatra anankiray hoe marobe ilay teny hoe tsy toko tsy firohana. Raha raisintsika arak-hevitra ny tsy toko tsy firohana dia ny hevitra zay moa mazava ho azy hoe tsy misy ninenina tsy kitay tsy varomaina. Raha ara-piforoana teny mahay tsika ny antsoina hoe toko, itsika eto an-drenivohitra angamba tsy mahay an'izany hoe firohana zany hoe inona zany firohana ka eo mampisalasaala antsika hoe inona marina tena dikany. Ny toko misy fomba fiteny zay moa hoe toko tapaka vilany mitongilana izay tsy mety arenina toko telo mamasana andro haintsika tsara mihitsy ny tena hoe toko. Fa ilay firohana izay nolazain'ny Jotedy zay hoe tapapirohana misy ny tapapirohana tsisisisa tsy may izany hoe raha mandoro hazo ianao na mandoro kitay dia ilay ambiny tsy mahay iny ilay antsoina hoe firohana. Ka rehefa atambatra ny teny sady tsy misy toko no tsy misy firohana zero ariary ny dikan'izany tsy misy ninina tompoko ny dikany tsy toko tsy firohana manomboka amin'ity masonandro anio ity zany dia tadidio fa tsy milaza zavatra maro be na milaza zavatra be dia be ny teny hoe tsy toko tsy firohana fa milaza tsy fisina izay ny tena heviny milaza hoe tsy kitay tsy varomaina sady tsy misy kitay eo tsy misy vary andrahoana ny dikan'izay tsisy ninina fa mandro fotsy zany. Be dia be ny teny mitovy hevitra azo solo azy raha ohatra ka zay ny eritreretintsika teny zavatra maro be dia afaka amin'ny teny hoe tsy tambo isaina na analkisa. Fa anampiko kely le hoe tsy toko sy tsy firohana resaka toko mpanorona izy io dia toko tsikidy koa amin'ny lafiny iray satria ny tenin-drazana mantsy misy heviny 5 na 7 na 12 hoe toko tsikidy io dia raha anisina misavy ianao dia atoko ery aloha dia ny firohana indray rasa sanatria mbola misy mamisavy dia le tapapirohana ambiny iny be dia be ny zavatra ilaina an'iny anapahana misavy sody fitian'olona. Dia zay zany nampatonga an'iny hoe ianao sady tsy mahay toko tsikidy tsy mahay mampiasa tapapirohana noho izany tena tsisy fahalalana mihitsy eo aminao. Zay koa ny hevitra reny fa zany hoe le izy lalina be dia tsy zakatsika ty arina fa efa mandaka ara-panahy dikan'izany hoe sady tsy mahay toko tsy mahay firohana. Izay ary no izy inona fa nahazo ny tandrify azy avoko isika rehetra tany an-tokantrano tany tamin'ity takariva ity sitraka stela nolasantsika nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny fandarana tena gasy no narahinao teo niarahana tamin'ny tena koa Jotedy sy ny namana fitahina tolo-janahary niaraka nanazava ny fomba mampanao malagasy teto niaraka taminay mirahalahy teto dia tsy iza fa ny namana Andrianary Soa tolo-janahary ihany koa dia izay indray ary no ametrahana ny mandra-pitafa sy mandra-pionao amintsika isaky ny sabotsy ariva sy alady ariva tahaka izao ny fandarana tena gasy dia mametraka ny veloma ho aminareo mirahalahy dia veloma ho antsika rehetra ny tokantrano. Mametraka ny mandra-pitafa fa tompokolahy sy tompokovavy ho toy ny mponina tsirabengy antsika raha mitraka dia mihody paoma raha miondrika kosa dia manongotra ovy. Mankasitraka namana tolo-janahary nanaiky ny tafatafa sy ny resadresaka momba ny fomba malagasy taminay mirahalahy teto sy tamin'ny mpijery antsika tany tokantrano tany mametraka ny mandra-pitafa tompokolahy sy tompokovavy. Maro zany ataontsika tahaka ny velomalay makalava hony azakazaka raha kopatanana so afa-tsara ten'Andriamanitra reto. Veloma tena.